faly miarabantsika tsirairay avy indray a manaraka an'izao fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao. Raha isika ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ao amin'ny marika toko faefatra, marika toko faefatra andininy fahadimy amby telopolo, marika toko faefatra andininy fahadimy amby telopolo. Zao ny vakin'izany teny zany ny anaran'i Jesosy. Ary andro izay ihany rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy, andeha isika hita hoeny ampita. Ary rehefa nampidiny ny mpianany ny vahoaka dia nentiny tamin'io sampokely io tamin'izao ihany Jesosy, ary nisy sampokely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery ary ny anjera zay ranony alon-drano ny sampokely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory tao ambodin'ny sampokely tambonin'ny ondana ary namoa azy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatra, tsy mampaninona anao va izao hafatesana izao? Ary ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe, mangina mitsahara, ary dia nitsahatra ny rivotra ka toy nitsahara ny andro. Ary hoy izy taminy, nahoana ny sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe, iza moa ity? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Amen. Zay teny zay no omeny Tompo hitondrana afatra ho antsika amin'ity androany ity. Ho anao zanak'Andriamanitra, zandrin'i Jesosy amin'izao fiainana eto an-tany zao, zay mandalo ady sarotsy, mandalo olana maro, mandalo fitsapana, ny vahaolana, ary ny mitondra fitsaharana, mitondra fiadanana, mitondra fiainana, mitondra filaminana, mitondra fahatoniana, tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Jesosy Kristy irery ihany no vahaolana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Hitantsika eto ity tantara ity mampahery ny mandray azy, mampahery no mamaky ny zavatra rehetrarehetra nitranga hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny fiafarany, mampiseho ny heriny Jesosy, mampiseho ny fahalebiazany, mampiseho ny hoe izy no tsy toa mifeny zavatra rehetrarehetra ary tsisy matohatra azy, tsisy ambony noho izy, tsisy mibaiko azy ary tsy misy maharesy azy. Jesosy Kristy avy any Nazareta, Jesosy no anarany. Zao ny zavatra nitranga eto. Naniraka Jesosy tamin'ny mpianany hoe, andao sika hita ho ery ampita. Dia rehefa hita ery ampita zareo, zany hoe andeha eny an-dranomasina ary tao anaty sambokely. Rehefa nandeha sambokely, ny samboaravoara ny ranomasina, nahery ny onja ary nidiran'ny rano ny sambokely saika difotry ny rano. Teo amin'ny fotoana iny izy no natsiaro ny mpianatra niantso an' Jesosy ary ny teny hoe tsy mampaninona anao va ny hahafaty anay eto? Nitsangany Jesosy ozy izy, ary rehefa nitsangany Jesosy dia niteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina ary ozy izy hoe, mangina mitsahara, ary niaraka tamin'izay dia tony ny rivotra. Ho an'ny zanak'Andriamanitra misy heviny ara-panahy izany afatra zany. Zany hoe ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana ny ainan'i Jesosy sy ny mpianany zany teto tany, zavatra tena nisy ary zavatra ny ainana dia akatsika lesona amin'izao vanim-potoana 440 zao. Ny zavatra tsara azo antoka aloha voalohany indrindra dia izao, Jesosy ve no maniraka anao, Jesosy ve no mibaiko anao ho amin'izay zavatra rehetrarehetra ataonao, Jesosy ve no mibaiko anao amin'ny fiainanao, Jesosy ve no manapaka, Jesosy ve no tompo, Jesosy ve no maniraka, ary ao anatin'ny sitrapon'i Jesosy ve ny fiainanao, ao anatin'ny baiko nolazain'i Jesosy ve ny zavatra rehetrarehetra ataonao. Fa raha ao anatin'ny baiko nataon'i Jesosy, raha ao amin'ny fiainam-pakatoavana an' Jesosy, raha nanaraka an'izay zavatra noteneniny ianao, kanefa hitanao misy olana, misy ady, misy fitsapana, misy vesatra, misy fahoriana, misy fikorotanana, misy fisamboaravoaran-javatra matoky, fa izy no mifeny zavatra rehetrarehetra ary ainy no mampitony zay rehetrarehetra misamboaravoara eo amin'ny fiainanao. Ndao sika hita ery ampita, Jesosy no nanome baiko, Jesosy no nanapa-kevitra, Jesosy no nanome ny
vina nameny fijery hoe ndao hita ery ampita. Izaho sy anao rehefa manaiky an' Jesosy, manolo tena ho an' Jesosy, dia misy toerana ialana andehanana avy eo ho any amin'ny toerana anankiray izay apetraka Jesosy andehanana. Misy fisarahana amin'izay zavatra tsy ankasitrahan' Jesosy. Dia n'inona zany? Ny fiainam-pahotana, ny fiainam-pahotana, ny fiainan'izao tontolo izao, ny fomban'izao tontolo izao mila ialana. Ary zay le hoe ndao hita ery ampita, zany hoe miala amin'izay zavatra tsy tian'ny tompo. Tahaka izany zavatra tediavin'i Jesosy amintsika ihany koa. Miala amin'izay zavatra tsy tian'ny tompo, miala amin'ny fahotana, miala amin'izao tontolo izao, miala amin'ny fomban'izao tontolo izao. Dia rehefa niala amin'ny fomban'izao tontolo izao, miala amin'ny fahotana ary nanolo tena hanaraka an' Jesosy, dia eo amin'izay misy fisamboaravoara, misy ny olana, misy ny vesatra, ary misy mihitsy no miteny hoe arakaraka ny lanolorana tenanao an' Jesosy vao mainka be ny ady, be ny fitsapana, be ny fahoriana, betsaka ny olana, betsaka ny entana mavesatra, betsaka ny zavatra manahirana. Ary Jesosy raha teo dia efa nilaza hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Fa nefa hoy izy hoe matoky fa izaho efa naharesy izao tontolo izao, efa naharesy izao tontolo izao Jesosy. Ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao dia hoarina amin'ilay le sambo kely mandeha eny an-dranomasina. Fiainantsika dia tahaka ny hoe atopatopa ny ranomasina, be ny zavatra manahirana, be ny zavatra mavesatra, be ny olana. Maro amintsika rehefa manaraka an'izao fandaharana izao dia mandeha fa SMS mangataka hoe hitondranam-bavaka fa tsy mety manambady, hitondranam-bavaka fa tsy mety mahazo zaza, tsy mety miteraka, entinam-bavaka fa tsy mety mahita asa, entinam-bavaka fa marary, entinam-bavaka fa mbola ratsy toetra, entinam-bavaka fa mbola tia tena ary tsy mahay mamela heloka. Zany rehetrarehetra zany le onja samboaravoara, zany rehetrarehetra zany le ranomasina manonja, zany rehetrarehetra zany memiditra ao anatin'le sambokely ary efa ila hodifotra ny sambokely. Inona ny olana mahazo anao amin'izao fotoana izao? Tsy fisiana ve? Jesosy mahay ny zavatra rehetrarehetra. Eo amin'ny tsy misy no zavatra, mamorona ny tsy misy izy. Eo amin'ilay tsisy azo atao sy tsisy azo ale, tsy misy ninona vahaolana, mahay mamorona ny zavatra rehetrarehetra izy. Namorona ny tany sy ny zay rehetra eo aminy tamin'ny alalan'ny tsy misy izy. Ny teniny fotsiny no ny teniny misy fahefana tsy misy hery dia ny forona izay tokony noforonina. Naona ve ianao? Mangetaheta ve ianao? Jesosy ny mofinaina, Jesosy ny mofon'ny fiainana, Jesosy le rano velona mahafa-po, afaka hanome avokisana ara-panahinao, afaka hanome fanalana etaeta ara-panahinao. Naona ara-batana ihany koa ve? Mangetaheta ara-batana ihany koa ve? Namoky ny olona tsy omby 5,000 izy. Izy ny vahaolana, izy ny vahaolana. Matahotra ve ianao? Izy ny mampahery sy manala ny tahotra ao. Hoy izy hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy ianao. Eny, mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako ao. Tsisy anafaka ny tahotra ao afa-tsy Jesosy ihany. Ny ankoatr'izay saritsariny, ny ankoatr'izay amboamboarina. Manà ve ianao? Izy no efa metoky fa hiantoka anao, omba anao. Malahelo ve ianao? Izy no fifaliana ho anao. Be ve ny mpanameloka sy manenjika anao sy miteny ratsy sy manisy ratsy anao? Izy no mpisolo vavanao eo anatrehan'ny ray. Romanina 9:9, iza ny apanga ny olombofidin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy ny manamarina azy, iza no anameloka. Kristy Jesosy nefa maty ary nitsangana tamin'ny maty ary mifona ho antsika eo ankavanany ray. Jesosy Kristy no avoka anao ho an'izay manameloka sy miapanga anao. Ory ve ianao? Jesosy efa tonga hitondra anafaka ny fahorianao. Marary ve ianao? Jesosy no mpanasitrana, izy no dokotera, ambony ny dokotera, aretina tsy azo tranony, cancer, diabète, AVC, tuberculose, areti-nify, areti-maso, areti-damosina, na inona anaran'i Jesosy ambony noho ny anarana rehetrarehetra, manasitrana ny aretina rehetrarehetra. Na inona zavatra mahazo anao, na inona olana mahazo anao, tebotebo mahazo anao, Jesosy mitondra fitsarana. Fa izao ny fepetra,
ny fepetra dia zao mila miditra ao anatin'le sambo kelinao Jesosy. Zany hoe mila miditra ao amin'ny fiainanao Jesosy, mila manapaka tanteraka ao amin'ny fiainanao Jesosy. Jesosy Kristy te hanapaka amin'ny fiainanao. Raha tsy tao anatin'ny sambo kely Jesosy tamin'ny andro nisiny samboaravoaran'oja sy ny rivotra tsoka sy ny rano namen'ny sambo kely io ka sekadifotra ny sambo kely dia fahafatesana no hita, ary tsy nisy naray ara niangana fa fahoriana sy fahafatesana. Fa noho Jesosy tao anatin'ilay sambo kely dia tsy nisy loza nanjohy ny mpianatra. Noho Jesosy ato anatiko, noho Jesosy ao anatinao ihany koa, na inona zavatra mitranga eo anatrehanao, Jesosy no mifehany io zavatra rehetrarehetra io ary eo ampelantanany zavatra rehetrarehetra. Hoy izy hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Hoy ny voasoratra hoe ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:12 tsy misy anarana hafa ety ambanin'ny masoandro nomenany olona azona famonjena. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Filipianina 2:2 hoe ny anaran'i Jesosy anarana ambony noho ny anarana rehetra. Inona ny mampatahotra anao? Inona ny mampitebiteby anao? Inona ny mampalahelo anao? Inona ny mampanahy anao? Inona ny mampahory anao? Jesosy ampiatranona ao am-po. Jesosy ampiatranona amin'ny fiainana, atao manapaka sy mitondra ny fiainanao ray manontolo, fa tsy rendrika ianao, tsy ho faty ianao, tsy ho resy ianao. Fa hoy voasoratra ao amin'ny Romanina 9:9 mihoatra manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'izy, amin'ny alalan'ilay tiantsika. Iza ilay tiantsika? Jesosy Kristy zany. Manoatra noho ny mpandresy isika, manoatra noho ny mpandresy ianao rehefa Jesosy no ao anatinao. Fantaniana mipetraka zany dia zao, ao anatinao ve Jesosy? Zay ny fepetra tokana ahafahanao miainao amin'ny fiadanana, miainao amin'ny fitsarana, miainao amin'ny filaminana. Ao anatinao ve Jesosy? Fa raha tsy ao anatinao Jesosy dia miady rery ianao. Raha tsisy an Jesosy eo amin'ny fiainana dia fahoriana. Raha tsisy an Jesosy eo amin'ny fiainana dia faharesena. Raha tsisy an Jesosy eo amin'ny fiainana dia fahalavona. Raha tsisy an Jesosy eo amin'ny fiainana dia alahelo sy toloky lava ary fahafatesana, satria tafasaraka amin'ilay fiainana. Matimaty ve ianao ara-panahy? Resin'ny fahotana ve ianao? Lavo amin'ny fahazaran-dratsy ve ianao? Mandreraka anao ve ny fahazaran-dratsy mahazo anao sy mibahana anao? Jesosy ao an-sambo kely foaziny, ny foazin'ny mpianatra Jesosy. Ary rehefa ny foazin'ny mpianatra Jesosy, ny teny mafy ny tafiotra, ny teny mafy ny onja, ny teny mafy ny ranomasina mangina mitsahara teo no eo dia nangina dia nitsahatra. Antsoy Jesosy, antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia antsoy hovaliko ianao. Antsoy aho dia hovaliko ianao ary ampisehoako zava-lehibe sarom-patarina izay tsy fantatrao. Zay miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena. Fa aoka izay miantso ny anaran'ny Tompo ozy izy aoka hiala amin'ny ratsy. Amin'ity androany ity, ny vahaolana amin'ny fiainanao dia Jesosy Kristy irery ihany. Tsy pastera ny vahaolana, tsy ny apôstôly ny vahaolana, tsy ny mpaminany ny vahaolana, tsy ny mpampianatra ny vahaolana, tsy ny evanjelistra ny vahaolana, tsy izao ny vahaolana, tsy antoko-pinoana ny vahaolana, tsy antoko-pivavahana ny vahaolana, tsy fikambanana ny vahaolana, fa ny vahaolana tokana ihany dia Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, mitondra fiainana ho anao, mitondra fiainana ho anao, malala anao amin'ny fahazaran-dratsy, malala anao amin'ny fahakizitinana, malala anao amin'ny fahatezerana, malala anao amin'ny aretina, manala anao amin'ny fahotana ary manome fiainana ho anao. Ambarako aminao zany, tsy teoria zany, tsy resaka fotsiny zany, fa zavatra marina zany, zavatra iainana zany ary zavatra iainako zany. Mampandresy ahy izy ao anatin'ny ady, mampandresy ahy izy ao anatin'ny fitsapana, manasitrana ny aretiko izy na inona aretina eo amiko, manala zay olako izy na inona olana eo amiko, nanafaka tamin'ny fanandevozan'ny ota izy, nanafaka tamin'ny fahafatesana ara-panahy izy ary manome fiainana ho anahy. Jesosy Kristy zany, ary zany no mahatonga ahy toetreto manambara zany afatra zano anao, satria tiany ianao, anafaka anao amin'ny fahoriana, anafaka anao amin'ny alahelo, anafaka anao amin'ny vesatra, anafaka anao amin'ny fangejany nofo, fangejany ota, anafaka anao amin'ny fahafatesana. Jesosy Kristy velona avy any Nazareta anome fiainana ho anao, anome fiainana ho anao. Aoka ny zavatra rehetrarehetra mitranga eo amin'ny fiainanao, fanaratsiany olona, fanamelohan'ny olona, fa ady maro isan-karazany, tsy fisiana asa, tsy fananam-bady, tsy fahazahoana zanaka,
vady maditra, zanaka maditra, aoka tsy hahatonga anao hempotra, tsy hahatonga anao hanota, tsy hahatonga anao hanometsiny sy hiteny ratsy an'Andriamanitra zany, fa aoka zany hahatonga anao hikikika hiantso, aoka zany hahatonga anao hikikika vao mainka hikikika hiantso, fa mamonjy anao Jesosy, mamonjy anao Jesosy, manafaka anao Jesosy, fa anazy ny fahefana rehetra any an-danitra izay ty tany. Hitantsika fa rehefa niantso ny mpianatra dia niteny Jesosy, ary rehefa niteny Jesosy, niteny Jesosy misy hery sy fahefana avy hatrany. Hoy voasoratra ao amin'ilay marika teo dia tony tsara ny andro, tony tsara ny andro. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianatra avy eo, maninona ianareo izy ny sarotahotra, miteny aminao koa izy androany, maninona ianao ny sarotahotra. Jesosy efa miteny fa anaza ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety tany, inona ny mbola mampanahy sy mampatahotra anao? Jesosy efa miteny fa indro zao momba anareo matrakariva ambara-patonga ny fataperana zao tontolo zao. Jesosy efa nandresy ny fahafatesana, Jesosy efa manam-pahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra, ary Jesosy rehefa ao anatinao dia mampiseho ny heriny sy ny fahefana izy. Aza matahotra. Hoy Jesosy, mbola tsy manam-pinoana va ianareo? Raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao, azona sitraka amin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa raisika ty teny ty dia inotsika dia tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny zavatra voasoratra ao. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Matoa alefa zao teny zao dia ampisy finoana ny anatinao, ary ny finoana miasa eo anatinao, manofa ny zavatra eo amin'ny fiainanao, ary mahatonga anao anam-piaina mpiadanana, anam-piaina mpitsarana, anam-piaina mpandresena, anam-piainana fiainana be da be, satria Jesosy ny ao anatinao. Inonao rehefa iainanao Jesosy Kristy velona mandrakizay. Manasanao hamaky ny salamo fahenina amby efapolo ihany koa, fa ao anatin'ny salamo fahenina amby efapolo dia milaza hoe Andriamanitra no aro sy hero atsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, izany no tsy hatahorantsika, na mirindroana aza ny rivotra, misamboaravoara aza ny onjana, na hifindrany an-dranomasina aza ny tendrombohitra, na inona zavatra mitranga, tsisy hatahorantsika, fa Jesosy ambony ny zavatra rehetrarehetra, Jesosy mifeny zavatra rehetrarehetra. Fa ny tiany ho ataoko sy ho ataonao dia ny mampiatrano azy ao am-ponao. Tsy atoko-pivavahana io. Jesosy tsy katolika, Jesosy tsy protestant, Jesosy tsy évangélika, Jesosy tsy sabatista, Jesosy tsy évangélika, Jesosy tsy anatina atoko-pivavahana, fa Jesosy tena hoe fiainana, Jesosy fiainana. Jesosy tsy namorona atoko-pivavahana na atoko-pinoana na fikambanana, fa ny diadavan'i Jesosy dia olona matahotra azy, olona mampiatrano azy ao am-po isan'andro isan'andro, tsy azakazakatsy amin'ny akavanana, amin'ny akavia na amin'ny any aloana, hitady vonjy aman'olona. Fa hoy voasoratra ao Jeremia 7:10 hoe voaozina zay olona matohiky olona, voaozina zay olona manao nofo sandriny, fa hotahina zay olona matoky an' Jehovah, tonga dia imiditra ao am' Jesosy, miantehitra am' Jesosy, miantso an' Jesosy. Jesosy ihany no atoroko anao amin'ity androany ity, Jesosy ihany. Tsy misy vonjy afa-tsy ao am' Jesosy. Tsy ny resaka psikolojia, tsy ny resaka toko-pivavahana maro isan-karazany tahaka ny hoe yoga, ny arts martiaux, ny islam, ny resaka méditation, resaka psychologie personnelle, resaka pensée positive sy ny zavatra maro samihafa zay voisina amin'izao fotoana. Tsy zany no mitondra famonjena, fa mitondra famonjena dia tokana olona iray tonga teto tany, nijaly, ny vonoina, nampahoriana, ny fatsihana, ny vonoina ary maty, fa nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay. Izy rery ihany no nandresy ny fahafatesana. Zay ny vahaolana amin'ny fiainantsika, zay ny vahaolana ho aso anao, mitondra fitsaharana, mitondra fiadanana. Ao am-ponao ve izy? Ao amin'ny fiainanao ve izy? Ao an-tsambo-kelinao ve izy? Fa izy no hitondra anao hatramin'ny farany, izy no hitondra anao hatramin'ny farany. Gaga ny mpianatra, natahotra ny mpianatra aveo hoe fa ahoana ity, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza baikony manaiky azy. Jerevo rehefa mandeha ny vaovao hoe cyclone, zao ny heriny, zao ny vitesiny, zao ny fankanam-pandeha, mamotika trano, mamotika tanàna, mamotika volo, mamotika zavatra maro isan-karazany, rivotra maro mifofofo. Fa rehefa Jesosy no miteny hoe mitsahara, tonga dia nangina ny rivotra. Ny ranomasina misamboaravoara, mampandrendrika sambo maro, mamono olona,
mitondra fahafatesana fa rehefa Jesosy no miteny hoe mitsara sy mangina dia mangina zany. Amin'ity an'io ty ihany koa Jesosy no miteny aminao, ho anao zay tsy manan-janaka hanome zanaka ho anao izy amin'ny anaran'i Jesosy, ho anao zay marary apetrao amin'ny faritra misy ny marary aminao ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy, tononoko ny fanasitranana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy irery any. Ho anao zay tsy manana asa Jesosy hanome asa ho anao, ho anao zay tsy manambady tsy mana-tokantrano Jesosy hanome tokantrano anao, fa hoy izy hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fanamboarako vady sa aza ho azy izy, hanome tokantrano anao izy. Noho ny ozina nataon'ny olona, noho ny mosavy nataon'ny olona mahatonga anao marary, mahatonga anao tsy manambady, mahatonga anao tsy manan-janaka, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Rehefa Jesosy no miteny hoe ampy zay, vita hoy izy tamin'ny hazo fijaliana, dia vita zany. Ho anao zay manan-janaka maditra, ho anao zay manambady maditra amin'ny anaran'i Jesosy, iova fo ireny, andohalika ireny ary anaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana. Ho anao zay gejan'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy sy ny fomba maro isan-karazany, voagezan'ny lainga, voagezan'ny fijangajangana, voagezan'ny lolompo, voagezan'ny tsy fitiavana, voagezan'ny fanompo-tsampy, voagezan'ny firehariana sy ny fizaozahoana, voagezan'ny ota maro isan-karazany amin'ny anaran'i Jesosy, raisy ny fanafahana ho anao. Fa Jesosy ny manafaka, Jesosy no miteny androany, afaka ianao dia afaka tokoa ianao mitondra fitsarana, mitondra fitoniana amin'ny fiainanao izy. Fa raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Tsy resadresam-poana io Jesosy io, tsy teoria io, tsy resaka fombafomba io, fa fiainana isan'andro isan'andro. Miteny aminao fa marina zany teny zany, andramo ka izaho fa tsara Jehova, andramo ka izaho fa tsara Jehova. Manomboka amin'ity an'io ity, ialao ny fahotana, ialao ny zao tontolo zao, ialao ny faharatsiana rehetra, manatona an Jesosy. Fa rehefa mandray an Jesosy ianao, misy hery ao anatinao mahatonga anao ho zanak'Andriamanitra. Tsy miteny hoe mahatonga anao ho ary amin'ny zanakin'izao na zanakin'izao na zanaky tokom-pivavahana zao na zanaky ny fikambanana zao, fa zanak'Andriamanitra. Ary raha zanaka dia mpandova ary mpiray lova amin'ny Kristy, mandova ny lanitra, mandova ny fiainana mandrakizay, mandova ny fitahiana, mandova ny hery sy ny fahefana avy amin'i Jesosy, andresena ny aretina, andresena ny fahotana, andresena ny nofo, satria mahery Jesosy, mahery Jesosy ary eo ampelantanany ny zavatra rehetrarehetra. Matoky azy ianao, matoky azy ianao, matoky azy ianao. Ampy zay ny fampahorian'ny olona, ampy zay ny fangejan'ny olona, ampy zay ny fangejan'ny lalàna sy ny fomba mpivavahana sy atokom-pivavahana, ampy zay ny fangejan'ny vola mankarena, ampy zay fangejan'ny satana rehetra zay. Fa tonga Jesosy hanome fitsarana anao, aza matahotra, aza manahy, aza malahelo, aza monomonona, aza mitebiteby, fa ampiatranoy Jesosy hitondra fiainana, hitondra fitsarana, hitondra filaminana, hitondra fahavitriana, hitondra fanantenana. Fa ny olona jedavin'i Jesosy, ny olona ho akarina rehefa ho avy any amin'ny raha lanitra Jesosy, dia ny olona amin'ny finoana, 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 finoana. Ninona ada mitranga eo amin'ny fiainanao, rehefa ho maro zany, rehefa maro be zany, ho avy Jesosy any amin'ny raha lanitra dia hisitona anao hiakatra hoeny aminy. Tahaka nanesorany an'i Lota mianakavy tsy ho potika atao Sodoma sy Gomora, tahaka ny sitomany an'i Enoka sy ny sitomany an'i Elia velona ho any an-danitra. Rehefa manana ny finoana ihany koa ianao dia hoentiny velona miaraka aminy any amin'ny raha lanitra, ho afaka amin'ny fahoriana lehibe eto amin'ity tany ity. Tianao izy, ekeo izy, anazy ny fahefana rehetra, raiso izy, mpiatranoy tanteraka izy, aoka izy ny mpanapaka fiaino ny fiainanao ray manontolo. Ny anaran'i Jesosy ho azy any ny voninahitra. Amen.